Fa eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana kosa miezaka manao ny asany hatrany ireo mpitandro ny filaminana mba hitandronana izay fahalemana izay. Ankoatran'ny raharaha fanafiana ny perception principale varajano ary teny analamahitsy dia misy ihany koa ireo vokatra hafa nanaovan'ny polisy-pirenena tatitra tamin'ny mpampalala vaovao. Ravakaran-Dremanalina sy Mamy Rasamuely. Isan'ny vokatra avy amin'ny polisy-pirenena ihany koa ny fisamborana lehilahy iray izay nangalatra ny fiara-pampiasa azy teto Antananarivo ny alarobia teo. Nitsoaka avy hatramo ity mpamily ity ary tratra tao Maheva tanàna. Vokatra fiara-miasan'ny zandary nanao barazy tao an-toerana sy ny polisy-pirenena. Omaly no naverina tamin'ny tompony ny fiara izay nangalarany. Fiara Renault R21 miloko fotsy iray ihany koa no atao fanadihadiana lalina eto amin'ny polisy-pirenena amin'izao fotoan'izao. Fiara nisy nanary teny amin'ny faritry Mambiny ity fiara hita ity. Heverina ho mpitandro filaminana fa misy ifandraisany amin'ny fakanankerin'ny Fanesy teto Antananarivo tato ato ity fiara ity. Nahitana diam-bala ny faritra amin'ny ilany ankavian'ilay fiara.